Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Mbola ampifaliana, mbola ampitiavana trandriavana no amanginantsika indray amin'ny alalan'izao fandaharana mana isan'andro izao. Miarahaba ny isam-batan'olona, miarahaba ny isan-tokantrano ho aminao ania ny fiadanan'i Kristy. Nde hivavaka isika mialoha ny jerentsika indray ny tenin'Andriamanitra. Ry Andriamanitra rainay, Tompo tianay eo, misaotra anao izahay noho ny hananana indray izao fotoana mana isan'andro izao. Fotoana maminay, satria fotoana hiainonay ny feonao Andriamanitra, hiainonay ny teny fiainana avy aminao, mamelombelona ny fanahinay ny teninao ary manome aina ho anay. Dia misaotra raha eo, manome anay an'izany anjara tsara izany. Mangataka ny fanahinao izay hitarika ny fandiniana ny teninao, mba azonay ny afatrao ary andraisanay fiainana amin'ny alalan'izany. Dia mitenena Jesosy Kristy araka ny fombanao ho anireto vahoaka mangetaeta ny hovokisanao. Misaotra mpamonjy eo amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Manohy ny tenin'Andriamanitra hitantsika omaly dia ovakitsika indray ny lioka toko 720 manomboka amin'ny 7:10 ka hatramin'ny 5:20. Ny filazantsara nosoratan'ny lioka toko 720 manomboka amin'ny 7:10 ka hatramin'ny 5:20. Nde ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary rehefa nasain'i Pilato novoriana ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka ary ny vahoaka, dia hoy izy taminy, entinareo aty amiko ity lehilahy ity, toy ny nampiodina ny vahoaka, ary indro efa nanadina azy teto anatrehanareo aho, nefa tsy hitako izay eloko ity lehilahy ity amin'izay ampanganareo azy. Tsia, na dia Heroda koa aza, fa namerina azy aty amintsika izy, ary indro tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy. Koa ho faizako izy dia alefako. Fa izy rehetra niantso mafy indray miredona nanao hoe vonoy io, ka Barabasy no alefaso ho anay. Nefa natao tao an-tranomay izy ny Barabasy io, noho ny fikomiana tao an-tanàna sy ny vonon'olona. Ary satria tiany Pilato alefa Jesosy dia niteny indray izy, fa ny olona niantso kosa ka nanao hoe homboy amin'ny hazo fijaliana izy. Fa hoy izy tamin'ny fanotelony, ka inona ary ny ratsy nataony? Tsy hitako izay helony tokony hahafaty azy, ko ho faizako izy dia alefako. Fa niantso tamin'ny feo mafy ny olona ka nangataka hanomboana an Jesosy amin'ny hazo fijaliana, ary nahery ny feon'ny olona. Ary Pilato dia nandidy hanao izay nangatahiny. Ary dia nalefa n'ilay natao tao an-tranomaizina noho ny fikomiana sy ny vonon'olona, satria io ny nangatahiny, fa Jesosy kosa natolony hataony araka ny sitrapony. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Raha omentsika lohahevitra ny tenin'Andriamanitra vakitsika androany, dia ataontsika hoe fitsarana tsy ara-dalàna sady tsy marina. Ny fitsaranan'i Jesosy Kristy sy ny didim-pitsarana navoaka tamin'izany no tantarain'ny soratra masina amintsika androany. Fitsarana tsy toy ny fitsarana rehetra, satria ny didim-pitsarana dia hoe tsy maintsy ho fanamelohana ny voapanga araka ny fikasan'ireo
ny hampanga azy. Nde ho jerentsika ireo olona na antokon'olona hitantsika ao anatin'ny tantara ka nahatonga ilay fitsarana ny efara tamin'ny fanameloana tsy marina toy izany. Voalohany Jesosy Kristy no hitantsika, voapanga nefa tsy meloka akory. Mazava fa tsy meloka Jesosy Kristy. Indroa no miverina ny tenin'ny Pilato manambara izany. Araka ny hitantsika teo, sao tsara ny filazan'ny tenin'Andriamanitra azy, dia hoy izy taminy, entinareo aty amiko ty lehilahy ity, toy ny nampiodina ny vahoaka, ary indro efa nanadina azy teto anatrehanareo nefa tsy hitako izay heliko ty lehilahy ity amin'izay hiampanganareo azy. Fa hoy koa izy tamin'ny fanotelony, ka inona ary ny ratsy nataony? Tsy hitako izay helony tokony hahafaty azy. Ko faizako izy dia alefako. Ny 420 sy ny 420 ny vakitsika teo no manamafy zany. Fa i Pilato dia nahita fa tsy meloka Jesosy Kristy. Heroda koa nanamafy fa tsy meloka Jesosy Kristy. Araka ny ambaran'ny Pilato eto ihany, na dia Heroda koa aza namerina azy ho amintsika, ary indro tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy. Ary tena azo inona fa na ireo mpiapanga ireo aza dia mahafantatra tsara fa tsy meloka Jesosy Kristy. Saingy ny fialonana no nanery azy, ary raha ny tenin'Andriamanitra eo aloha, dia voatery mihitsy izy nitady antony samihafa hiampangana azy. Kanefa ireo antony ireo dia sady tsy marina no tsy nitombona velively. Efa hitantsika omaly zany. Ny tantarain'ny mpanoratra ny filazantsara sasany dia ny tantara mihitsy fa nitady olona atao vavolombelona hiampangalainga azy izy ireo. Hiampangalainga satria fantany fa marina ny tompo. Hitantsika izany any amin'ny Matio ohatra. Matio 9:7-20 no manambara hoe, ary ny loham-pisorona mba sy ny ediona rehetra nitady teny hoentiny hampangalainga an Jesosy mba hamonony azy. Fa tsy nahita izy, na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo. Dia ny marika ihany koa mbola mitantara, marika 4:10, ny 15:50 sy ny 15:50. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny sinedriona rehetra nitady vavolombelona hiampanga an Jesosy hamonony azy, nefa tsy nahita. Fa maro no ny hampangalainga azy, nefa tsy nifanaraka ny fiampangany. Dia hita marimarina mihitsy Jesosy Kristy ilay voapanga nefa tsy meloka akory. Nanao izay azony natao ihany Pilato mba handefasana an Jesosy, satria hitany marimarina fa tsy meloka izy. Te handefa azy izy. Ary satria tsy maintsy mandefa mpifatotra iray ho an'ny olona izy amin'ny andro firaviravona, araka ny fomba jiosy io, ary io fomba jiosy moa dia tena nohajain'ny Romanina mihitsy. Dia Jesosy ny saika nalefany, ary nambarany tamin'ny vahoaka izany. Kanefa dia tsy naomby ihany koa izany fikasana andefa an Jesosy izany. Andeha ho jerentsika indray ny olona faharoa, Pilato. Pilato no mipetraka amin'ny toeran'ny mpitsara eto. Fa ny azo ambara ny amin'ny Pilato dia ny hoe mpitsara tsy marina. Mpitsara tsy marina satria matikena maso ny vahoaka. Na dia naniry ny andefa an Jesosy aza Pilato dia nitahotra ny jiosy no tena nibahana betsaka tao aminy. Izy ny tompon'ny fahefana, sy afaka mamoaka ny didim-pitsarana farany, saingy natahotra ny vahoaka izy, sady natahotra ny fanjakana Romanina mpitondra azy koa. Satria raha manana olona amin'ireo vahoaka jiosy izy dia mety azo tsiny ary hoe sory ny fanjakana Romanina amin'ny toerana maha-governora azy. No heveriny ampitony ny vahoaka ny famaizana no kasainy atao an Jesosy, ka nahatonga azy nanolotra ny hoe kofaiziko izy dia alefako. Fantany tsara fa tsy meloka Jesosy, saingy vonona ny anafay azy izy mba ampitony ny jiosy. Ampitony ny jiosy fotsiny izany dia efa vonona izy anafay olo-marina. Ary io famaizana lazaina io dia tsy moramora akory. Satria famaizana tena mafy araka ny fanazavan'ny mpandinika, kapoka amin'ny fikapohana misy hoditra. Ohatran'ireny karavasy ireny dia hoditra maromaro no tahon'ny karavasy ary ny hoditra tsirairay dia mefara amin'ny varahina maranitra. Afatotra amin'ny tanan'ilay ho kapohina dia kapohina mafy ao amin'ny lamosiny.
mivotsitra mihitsy matetika ny lamosina amin'izany ary matetika dia maro ny voaheloka no maty raha mbola kapohiny eo. Mafy izany kapoka zany ary io no nantenainy Pilato hoe raha ho kapohiny ho faiziny izy dia ho tony ny Jiosy dia anaiky ny andefasana azy avy eo. Saingy fantatsika moa fa tsy nanaiky ny Jiosy ary fantatsika ihany koa fa niatra tamin'ny tompo ihany io kapoka mahatsiraviny io melohany nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Tantarain'ny Matio mihitsy izany, any Matio 7:20, 15:20 manao hoe ary dia nandefa ny Barabasy ho an'ny olona izy, fa Jesosy nasainy nokapohina dia natolony mba homboana amin'ny hazo fijaliana. Dia niteny fanazavana an'ilay hoe nokapohina dia hoe dia nokapohiny, ary ny teny Grika milaza ny nokapohina dia hoe nokapohina tamin'ilay fikapohana hoditra lehibe misy varahina. No heverin'ny Pilato zany hoe ho ampiny Jiosy ny kapohana an' Jesosy, saingy tsy nanaiky ireo, tsy izany, ny ainy mihitsy ny tadiavin'ny vahoaka. Anyherin'ny Pilato na dia fantany tsara aza fa tsy meloka Jesosy dia nitsikimbakomba tamin'ny ratsy Pilato ka nanaiky ny fanamelohana azy ho faty. Izany fanombohana amin'ny hazo fijaliana izany no famonoana fampijaliana mahatsiravina indrindra ataon'ny Romanina. Tena feno fahoriana sy fanambaniana olona ny fanombohana amin'ny hazo fijaliana. Tena olon-dratsy efa tena hoe fatritran'olona no mendrika hoe atao an'izany fanombohana amin'ny hazo fijaliana izany. Dia nefa nekeny Pilato ny anombohana an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana na dia fantany aza fa tsy olon-dratsy velively ny tompo. Na inona ambara zany dia mpitsara tsy marina Pilato, ary ny antony dia noho ny tahotr'olona. Mitovy amin'ny fanaovana kolokolo ho an'ny mpitsara tsy marina izany, satria ny kolokolo dia noho ny fitiavam-bola no anamarinana ny olona na anamelohana olona, fa ny an'ny Pilato indray dia noho ny tahotr'olona sy ny hena maso. Io toetra ny Pilato io dia ilay ataon'ny teny frantsay hoe lâcheté. Tena lasy Pilato eto amin'ity fotoana ity. Tsy sa mijoro amin'ny heviny ary tsy sa manambara ny heviny noho ny hena maso sy ny tahotr'olona. Hojerentsika indray reto antokon'olona ireto, dia ny lohan'ny mpisorona, ny mpanapaka, ny vahoaka. Reo maro anisa reo. Ny endriny hahafaty an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Efa masaka tao an-tsain'ny Jiosy ny angataka ny anamelohana an' Jesosy ho faty. Na inona ambaran'ny Pilato. Hitantsika eo amin'ny 2 Masina vakitsika tena niveriny eo 2 Masina 3 no ahitantsika an'izay hoe efa tena masaka tao an-tsain'ny Jiosy ny angataka ny anamelohana an' Jesosy ho faty. Ny 15:20 fa izy rehetra ny antso mafindray miredona nanao hoe vono io ka Barabasy no alefasoanay. Ny 1:20 fa ny olona ny antso kosa ka nanao hoe homboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ny 1:30 fa ny antso tamin'ny feo mafy ny olona ka nangataka hanombohana an' Jesosy amin'ny hazo fijaliana, ary nahery ny feon'ny olona. Mahagaga hoe atraiza ny herin'ny fankahalana sy ny fialonana, fa tena hitantsika mibaribary eto ny aratsian'ny fon'olombelona. Ity Barabasy ambara eto ity dia olona, tena olon-dratsy io, tena olon-dratsy marina, sady jiolahy mpangalatra. Jaona mitantara an'izany mihitsiny hoe io Barabasy io dia jiolahy. Zay nilazainy Jaona azy ny amin'ny 7:20-7:40. Fa sady jiolahy mpangalatra izy no mpamono olona, araka ny hitantsika teo tamin'ny tenin'Andriamanitra ny vakitsika teo hoe io Barabasy io izy dia tao an-tranomaizina noho ny fikomiana tao an-tanàna sy ny vonon'olona. Mpamono olona. Voaroroy tamina fikomiana tamin'ny mpanjanatany Romanina zany ity Barabasy ity. Tsy fantatra mazava hoe noho ny politika ve no nanaovana io fikomiana io, sa hoe resaka nisy nanambo vola azy dia niditra tao izy nanao ny nitarika ny fikomiana. Mety ho ara-politika, mety ho ara-bola, fa dia mpikomy amin'ny mpanjanatany Romanina Barabasy. Fahavalon-dry zareo Romanina zany no alefan'ny Pilato ho solon'i Jesosy. Fahavalon'ny Romanina no alefan'ny Pilato Romanina ho solon'i Jesosy. Sotra nitatsika hoe adalàna ve izany?
Zany rehetrarehetra izany nefany araka ny fijery maha-olona. Fa ao amin'ny tontolo ny fanahy ao dia mazava fa ny tena niazona ny tantara ary namela iseho ny tranga rehetra dia ilay Andriamanitra lehibe. Nanomeny zanan'ilay tokana ho tsaraina, ho latsaina, ho ambaniana, ho ampijaliana ary ho omboana amin'ny hazo fijaliana. Fa maninona? Ahatanteraka ny famonjeny sy ny fanavotany ny zanak'olombelona izay tena tiany. Zaho sy anao zany. Araka ny tenin'Andriamanitra diso fantatsika loatra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zay no hitantsika eto, ny fahatanterahany zany fitiavan'Andriamanitra izany. Koa dia nomeno viravirain'ny olona ny zanany ilay tokana. Miverina ho jerentsika indray Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay natolotra isolo-toerana. Amin'ny teny frantsay ny ilazana azy dia substitution nataon'i Jesosy, zany hoe substitute zany Jesosy. Natolotra isolo-toerana. Nalefa i Barabasy, lay tena olon-dratsy sy mpamono olona zany nalefa. Ary ny Tompo Jesosy, lay tsy nanantsiny, no naka ny toerany, nandray ny fanameloana tokony ho niatra taminy. Voaheloka ny marina, voamarina ny meloka. Zay ny zavatra nisy teto. Voasolo-toerana Barabasy zay tokony ho faty satria tena meloka. Ary olona marina tsy manantsiny no ny solo-toerana azy. Toa ny Barabasy isika rehetra, mpanota sy olon-dratsy. Mendrika antsika ny fanameloana eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra satria mpandika ny lalàny masina isika. Nefa Tompo, nefa riavako malala, endreny alalo ny zava-miafy ny fitiavan'Andriamanitra. Nanaiky ny ray ho ny zanany no naka ny toerantsika. Ho faty eo amin'ny toerantsika mba hanavotra antsika. Ny lalany tokana andraisantsika izany fanavotana izany ka hanafaka antsika amin'ny fanameloana dia ny finoana an Jesosy Kristy. Vakiko miadana ny Romanina 5, manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 10, manamafy izao tenin'Andriamanitra zao ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika ao am Jesosy Kristy ary ananantsika fanavotana ao am Jesosy Kristy. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa angamba isy ihany ny sasany sahy maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika. Fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa mainky aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny. Rehefa no amarinina tamin'ny rany isika. Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra, tamin'ny hahafatesany zanany, mainka ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanina. Riavako, tanan'Andriamanitra mitsotra ny nanolorany ny zanany, isolo-toerana antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Afaka ho afaka amin'ny fanameloana ianao, afaka hanana fiainana mandrakizay ianao, afaka ho isan'ny olombonjena ianao amin'ny fandraisana, amin'ny finoana izany fanavotana izany. Raiso Jesosy, hiditra eo amin'ny fiainanao, hanananao izany. Raiso ny Tompo Jesosy, ho tonga mpamonjinao, hiditra ao am-ponao dia ho mpamonjy anao izy. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery na nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany. Ny mino ny anaran'i Jesosy Kristy dia ireo izay nandray azy. Aoka tsy andalo fotsiny aminao zany fanomezan'Andriamanitra izany. Mafy tamin'Andriamanitra nanomezany zanan'ilay tokana,
mafy tamin'i Jesosy Kristy ny nanolorany ny ainy a isolo anao. Niaritra fijaliana, niaritra fampahoriana, niaritra fanambaniana mba hamonjena anao. Aza vela mandalo aminao izany fahasoavana izany. Raiso, hamonjeny ny Tompo, hamonjen'Andriamanitra anao. Ho fehin'izay rehetra no raisitsika izay dia misy lesona fampiarana telo ao. Ny voalohany tandremo ny tahotra olona, miteraka tsy fahamarinana. Na mpitsara ianao, tandremo ny tahotra olona. Tandremo ny hena maso olona, miteraka fitsarana tsy marina. Na tsy mpitsara koa ianao, fa olona tsotra, mety mitondra olona, tandremo ny tahotra olona, izay mahatonga anao anaonao foana ary andeha amin'ny tsy fahamarinana. Lesona fampiarana faharoa dia ny hoe tandremo ny fankahalana sy ny fialonana. Fa mitera-doza, hitantsika eto, vonon'olona tsy manatsiny ny vokatry ny fankahalana sy ny fialonana. Lesona fampiarana fahatelo izay efa nambara teo aloha ihany dia ny hoe raiso ho mpamonjy anao, lay tsy manantsina anaiky isolo anao teo amin'ny hazo fijaliana. Ny hoe mino dia ny mandray azy, hiditra ao am-ponao, ho mpamonjy anao sy ho tomponao. Efa nataonao ve zany? Raha tsy, dia ataovy androany, fa azo fiainana mandrakizay ianao. Andeha hivavaka isika. Sotra sy mankasitraka anao izay Andriamanitra fa mbola nomena ho anay izany teny mamy izany. Teny manambara ny fitiavanao Andriamanitra. Nahafoizanao ny lahy tokanao hamonjy anay. Teny manambara ny fitiavanao anay Jesosy Kristy. Nahafoizanao ny ainao hamonjena anay. Tena feno fitiavana ny teninao Tompo. Dia mangataka, mivavaka izahay, mba hiasa mahery aty anatinay ny fanahinao masina, ka tsy hanaovanay tsinitsinona izany fitiavanao izany. Mba tsy havelanay andalo aminay izany fitiavanao izany, fa mba ho raisinay, andraisanay ny fiainana. Fa izany indrindra ny irinin'ny fonao, dia ny anananay fiainana, ny anananay fihavanana aminao indray araka ny teninao teo. Dia mankasitraka Tompo noho ny teninao. Taio ny fanahinao hiasa amin'izay rehetra nandrea izao tenin'Andriamanitra izao. Ka tsy hisy na iray aza avelanao ho very, fa mba tena ho vita fihavanana aminao tokoa. Mba tsy hiverina fotsiny aminao ny tenim-pitiavanao raha eo, raha tsy mahavita izay nanirahanao azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mana isan'andro, fandinihana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny Baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.